Olona 4 indray no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus taoriana ireo fitiliana natao omaly eny amin'ny 20 Mey. Nanambara ny profesora Volontina Anta Marie Daniel io atoandro io fa ny 17 amin'ireo marary vaovao ireo dia avy any Toamasina avokoa, ny 9 hafa dia mony eto Antananarivo. Nahitana olona mitondra ny aretina Covid-19 ihany koa tany Andilamena hoy izy, saingy izy ity dia notiliana tany Ambatolampy. Misy tranga iray ihany koa tany Akazondando Manjakandriana. Ho an'Antananarivo manokana dia teny Amboripotsy Talatamaty sy Soavimasoandro no nahitana trangana coronavirus. Tafakatra 12 senjato araka izany ny isan'ny olona voamarina fa voan'ny coronavirus eto amin'ny Nosy nanomboka ny 17 Martsa ka hatramin'ny 20 Mey. Ny 17 sevajato amin'ireo no mbola manaraka fitsaboana ka ny 10 dia somary manahirana ny toe-pahasalamany. Nanamarika kosa ny profesora Volontina Anta Marie Daniel fa nisy marary 4 sitrana omaly. Ny totaly raika amin'ny 50 izany ny olona sitrana hatreto. Efa vonona ny fanafody-tsindrona fanefitry ny coronavirus ka natomboka teto Antananarivo sy tao Toamasina ny Andrana na essai clinique. Io no nambaran'ny Flo Andry Rajoelina nandritra ny fandalovany tao Andrenivohitra Betsimisaraka omaly eny amin'ny 20 Mey. Manaraka ny fenitra ara-tsiantifika napetraky ny Organisation Mondiale de la Santé anatin'ny atao hoe Solidarity Trial moa ity andrana tanterahan'ny firenena malagasy ity. Raha ny fanazavana nomen'ny profesora Luc Rakotovao nandritra ny fandraisam-pitenenany tao amin'ny televiziona nasionaly. Mbola tsy fantatra mazava kosa hatreto ireo karazana singa mandrafitra ity fanafody ity, saingy nilaza ny filoham-pirenena fa iarahan'ireo manam-pahaizana malagasy miasa amin'ireo siantifika avy ao États-Unis, Thaïlande ary Maurice ny fanamboarana azy. Araka ny fantatra dia tsy misy idira ny Institut Malgache des Recherches Appliquées IMRA ny fanamboarana ity fanafody ity. Tsy isy ny afomanga mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny faha-80 taona ny tafika malagasy. Torak'izany koa ireo hetsika ara-javakanto rehetra. Ireo no tapaky ny mpikarakara ny fankalazana ny faha-80 taona ny fahaleovantena na Comité Technique National d'Organisation. Ny matso izay tsy azo ny be sy maro hatrehina ihany no atao eo amin'ny araben'ny fahaleovantena. Raha ny fanazavana voaray hatrany dia noraisina izao fepetra izao iarovana amin'ny fianaky ny valanaretina coronavirus.